dia faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada. Ny tenako ny resahantsika anio zany dia ny momba ny huile essentielle atao hoe katrafay. Mahafantatra an'izany daholo angamba raha mbola gasy ihany ny atao hoe katrafay. Ny katrafay moa zany sy ny terme scientifique izay atao hoe Cedrolopsis crevei dia azo eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 metatra eo zany ary tsy misy izy io raha tsy ao Madagasikara, ary any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefanosy zany no tena misy azy io. Ary ny menaka izay trandrahana avy aminy na ny huile essentielle zany dia masitrana zavatra maro dia maro tokoa zany ao amin'ny tenantsika olombelona. Ny katrafay moa zany na ny Cedrolopsis crevei dia ao anatin'ny ataontsika hoe fianakaviana botanika zany ao anatin'ny atao hoe lauracée, ary ny ataontsika hoe ny faritra izay ampiasaina zany ao amin'ny katrafay zany dia ny hoditry ny katrafay na ny écorce zany. Ary ny tena hoe tsaratsara kokoa zany amin'ny fampiasana azy dia ny fanaovana massage ary ny fievoana zany, fa ny fihinanana sy ny ataontsika hoe fandrona zany ny fandrona koa zany dia ampiasaina betsaka koa zany amin'ny fampiasana ny katrafay, fa ny eo amin'ny fihinanana zany io no mila fitandremana. Inona daholo moa zany ny ataontsika hoe fampiasana an'io katrafay io zany. Inona ny aretina izay ampiasana ny katrafay ka ahitana fahombiazana zany, dia ohatra zany ireny ataontsika hoe aretin'ny vanitaolana ireny zany, ny artrite, ny arthrose, eo koa zany ny arerahana be, misy ihany koa zany ny fanaitainana amin'ny osatra zany dia manala ihany koa zany ny kankana ao amin'ny kibo zany ny katrafay. Manala ihany koa zany an'ireo ataontsika hoe tsy fetezana eo amin'ny hoditra zany, ny aretim-poditra, ohatra ny ataontsika hoe zany ny eczema na ny mandrotsindrotsina na ny allergie zany amin'ny tenantsika olombelona. Misy ihany koa zany ny fampiasana azy koa zany rehefa avy niteraka, izay manome hery bebe kokoa zany ho an'ny vehivavy avy niteraka, dia manome atanjahana ihany koa zany ny katrafay. Ary ao anatin'ny ataontsika ihany koa zany hoe aphrodisiaque koa ny katrafay, zany hoe manome hery zany eo amin'ny fampiasana ny ina moa re zany ny amin'ny teny gasy hoe ny eo amin'ny fitaovam-pananahana zany raha ohatra ka efa manomboka osaosa zany ny fitaovam-pananahana, dia afaka ampiasaina ihany koa zany manome hery bebe kokoa zany. Ny eo amin'ny contre-indication na ny olona tsy tokony hampiasa ny katrafay zany dia ny vehivavy bevoka, indrindrandrindra zany raha hoe ny katrafay hoanina zany, ny vehivavy bevoka sy ny ankizy zany latsaky ny 1 taona. Fa raha ohatra kosa hoe fanorana na ny hoe fandrona zany dia azo atao. Eo ihany koa zany ny fomba fampiasana azy koa amin'ny fievoana koa zany, azo ampiasaina amin'ny fievoana na ny fifohana amin'ny alalan'ny mouchoir koa zany ny katrafay, ny huile essentielle zany, ka manala koa zany ny aretina do ao amin'ny olona,
ary rehefa manao ny massage dia tsaratsara kokoa zany dia eo amin'ny partie-ny colonne vertébrale na ny azon-damosina iny zany manodidina an'iny zany no tena atao bebe kokoa zany ny massage dia manala avizanana tokoa ny huile essentielle ny katrafay dia toy izay indray zany ny azona tolotra antsika androany momba ny huile essentielle ny katrafay ka mariako manokana zany fa izy io dia tsy voatery akory ianao hoe tsy maintsy andeha foana any amin'ny mpanotra zany fa na ianao na ny tenanao ihany zany dia afaka manao ny massage amin'ny huile essentielle ny katrafay zany izay atoloko anao eto ny fanaovana azy na eo amin'ny mpijerevana télé ianao na ohatran'izany zany dia afaka mampiasa ny huile essentielle zany hoe ny tenanao ihany no manotra ny tenanao raha ohatra ka ataotsika zany hoe ny eto amin'ny vanim-taonana izay marary dia ianao ihany dia afaka manao massage ny tenanao. I marina fa tsaratsara kokoa ny hoe olona hafa ny manao massage kanefa raha ohatra ka hoe aretina fanaitainana izay tena hoe taizanao ohatry ny arthrose sy ny arthrite zany dia tsaratsara kokoa ianao ihany zany isan'andro no manao ny fanorana ny tenanao fa ohatra hoe indray isan-kerinandro ohatr'izay zany vao zay vao hoe mandeha any amin'ny mpanotra na hoe indray isam-bolana zany. Eo amin'ny fampiasana azy indray zany amin'ny fihinanana ny katrafay zany dia atao anatin'ny sotrokeliny dite ray zany izay misy tantely dia goutte anankitelo zany no atao ao anatin'ny sotrokeliny dite dia iny zany no hoanina alohan'ny sakafo intelo isan'andro. Raha ohatra koa zany amin'ny hoe fandrona zany dia goutte impolo anatin'ny huile essentielle zany huile essentielle zany goutte impolo zany no atao ao anatin'ny baignoire zany dia manala avizanana tokoa. Dia toy izay zany ny fanazavana momba ny huile essentielle ny katrafay. Tsy dio matetika ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada fa tsara ny fiainanao ary manao va-bonnement. Bye bye.